dia mbola amin'ny fifaliana trano no afahany indray miaraka amintsika no anatin'izao fampiherezana foy izao izay andraisantsika ny tenin'Andriamanitra hoe tsika miatrika ny fahasahiranana sy ny fahalatsiana sy ny loza sy ny aretina izay manjo tia izao tontolo izao tia, manjo ny firenena, manjo tokantrano, manjo ny sambatan'olona. Ivavakintsika Jehovah Andriamanitra ray ao, mbola amin'ny fifaliana no iandrasana indray ny hafatra avy aminao, satria raha izao tontolo izao fotsiny mianterana dia mitondra fahakiviana tanteraka, fa soa ihany fa teo ianao Jehovah izay mamelombelona ny fomba mampana amin'ny alalan'ny teninao izay tena azo antoka fa hitondra famonjena ho anay. Dia misaotra anao noho ny alehiben'ny famondramponao ary nangatahanay dia fanainao masina nao ka hiaraka aminay mandrakariva na zava-sainanay mba hanananay fanetretena ahatanterahanay ny teny izay efa nomenao hoe izay ilainy Jehovah aminao dia nanao ny marina n'ity famondram-po ary hanaraka n'Andriamanitra ny fanetretena rehetra. Dia matoko sy mihiny fa ny teninao dia hamelombelona ny fomba mampanahy mba tsy hatonga anay valaketraka manoloana ny toe-java-misy dia ny loza maro isan-karazany tranka amin'izao vanim-potoana izao, fa hanananay kosa fanantenana ny amin'ny farany. Misaotra indrindra ray eo amin'ny anaranao Jesosy, amen. Dia mbola faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fahasoavana sy ny fahitavan'ny tompo amintsika mandrakariva. Manadiady ny Isaia 40 isika ary ifonana raha miresaka mandrakariva ny andro fafito sy ny Paska ao anatin'izany rehetrarehetra izany, satria indraindray ho an'ny olona manamafo dia miteraka fahatafotohinana ny filazana ny marina, kanefa araka ny tenin'ny Paoly apôstôly hoe lozako raha tsy mitoro ny filazantsara raha hitazona ho asa amindrery ny fahalalana izay tokony hitondra famonjena ho an'ny olona. Ry izany indrindra no mahatonga na dia misy tafitohana azy, misy tsy faly azy manoloana ny hafatra izay entina dia hifonana ireo olona fa tsy manana eritreritra hanakiana n'izanizy fa ny tanjona kendrena dia izao ny ampitodiana ny saintsika mba hitodika amin'Andriamanitra naiky ny marina satria antoka ny famonjena ho antsika. Taona 2024 mazava loatra, sabata lehibe sy Paska lehibe, ary izay no mahatonga antsika miresaka mandrakariva ilay andro fafito izay tafatambatra ao, nitsangam-bato ny famoronana sy nitsangam-bato ny famonjena sy ny marika apetrak'Andriamanitra mba hoentiny hamatarana ny olona. Kanefa araka ny resahantsika dia taona 2024 dia misy ny fandrianana, misy ny famonjena izay kasain'Andriamanitra ho tanterahana ary tonga amin'ny faratapiny amin'ny fataperana ity izao tontolo izao ity. Tsy tian'Andriamanitra nefa ny haringana ny olona noho tsy fahalalana fa mba hialany amin'ny lalany ratsy, mba ho velona izy dia ambara ny marina ary raha toriana ny filazantsara ambara amintsika izao fampianarana izao. Tsy misy fanerena ankolaka ao anatin'izao hafatra izay entiny izao, fa mametraka safidy amintsika, mampafantatra antsika fotsiny hoe inona no mety ho vokatra ateraky ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra, inona ny vokany ateraky ny fitoerantsika amin'ny lasitra fototra izay tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra, fa anjarantsika no misafidy. Ary ny taona 2024 ho sika dia vanim-potoana tokony hatsapan'ny olona fa olona afaka ianao. Inona no maha olona afaka antsika? Afaka mandray fanapahan-kevitra ny amin'izay tiantsika, fa ampahafantarina antsika kosa ny vokany any am-parany. Isaia 40 raha iverena ny any 7:12 sy 14 dia izao no voasoratra: raha miaro ny tongotrao amin'ny sabata ianao ka tsy manao izay tianao amin'ny androko masina, ary manao sabata hoe fafinaretana, ary nanao amasin'i Jehovah hoe mendrika ho hajaina ka manome voninahitra azy, ary tsy mandeha amin'ny lalana na manao izay tianao na miteniteny foana, dia iravoravo amin'i Jehovah ianao ary asandratro amin'ny havoana amin'ny tany ianao,
sy hofanako amin'ny lovan'ny Jakoba rainao fa ny vavan'i Jehova ny efa niteny nanindritsika mafy de mafy fa raha miresaka sabata eto de tsy misy andro hafa akoatra ny andro fafito nyresahana ao anatin'ny ty 17 sy 14 ty zay a Jehova no nametraka azy, Jehova no nanamasina azy, Jehova no nitahy azy ary nametrahany ny didy mba hoarahany zanak'olombelona rehetra zay te hiaraka amin'Andriamanitra. Ary ny zavatra hitantsika teto de nampita baiboly maromaro itsika mba fahatsika mahafantatra ny hevi-dehibe tian'Andriamanitra asongadina ao anatin'ity Isaia 7:20 ty mba hahatonga atsika andiny tena tanteraka mihitsy manoloana ny lalaka izorantsika satria hitatsika raha fitinina amin'ny teny tokana tamin'ny baiboly protestant de ao anatin'ny Isaia 7:20 no ahitantsika an'izany hoe fivavahana marina sy ny fivavahana tsy izy zany. Amin'ny Louis II sika de ny filazany azy ny tena fifadekany marina ny amin'ny baiboly katolika ny mahamety ny fifadiana sy ny fitandremana ny sabata. Ary amin'ny baiboly diem de ahitantsika hoe le tena fifadiana ankasitrahan'Andriamanitra ary misy lohateny roa sy ny tena fitandremana ny sabata zay tena ankasitrahan'Andriamanitra zay tsy afa-miala mihitsy zany fa ny baiboly rehetrarehetra na inona tompom-pivavahana arahan'ny olona de tsy mahity tsika baika ao anatin'ny soratra masina mba hitandremana sabata amin'ny andro hafa akoatra ny andro fafito zay tokony hiverenan'ny olona satria ny zavatra hitrangange de hitantsika moa fa hevitra ao anatin'ny paska zany rehetrarehetra zany de misy tombo-kase apetrak'Andriamanitra ary efa hitantsika teto hatrany amin'ny Ezekiela 20 famantarana ho amiko sy ho aminareo mba ho fantatrareo fa za Jehova ozy no manamasina anareo anatin'ny sabata, manamasina ny sabata ko famantarana ho amiko sy ho aminareo de ho fantatrareo fa za no Jehova Andriamanitra reo. Araky ny resahantsika hoe famarinana no resahana ny olona miditra marina ao anatin'ny sabata no mahafantatra ny Jehova ny sitrapony, mahafantatra fa fitiavana izy, mahafantatra fa rehefa milapo izy, mahafantatra fa fanomezana maimaim-pony ny sabata mba handraisan'ny olona fahasoavana sy fitahiana ary famonjena. Ary zay no mahatonga ny Jehova iteny hoe tokony hanao ny sabata ho fafina retana ary misy ny valim-bavaka rehetra. Kanefa tsy zay rehetra mivavaka amin'ny andro fafito koa nefa de azo lazaina fa mizotra amin'ny lalany marina fa tsy hoe rehefa mivavaka ianao amin'ny andro asabotsy na andro fafito de manao ny sitrapon'Andriamanitra, fa misy zavatra takian'Andriamanitra koa ao anatin'izay andro fafito zay hoe mifanaraka tsara amin'ny zavatra takiany tenin'Andriamanitra ve le fivavahako amin'io andro fafito io. Fa raha mijery ny Isaia 7:20 amin'ny lafiny anankiray de avatra napetraka ho an'ny olona manao atsirambina miteniteny foana zay manao tsinitsininy ny andro fafito zay napetraka Andriamanitra, fa amin'ny lafiny anankiray keo tena mivantana ho an'ny sabatista rehetra zay mahatoko tena fa ny zavatra tsikaritra nge tenako zao de sabatista fa ny zavatra tsikaritra aminay sabatista ary be deabe ny fiangonana sabatista tsy hotononiko hoe izy daholy fa ny zavatra mitranga vokatry ny tsy fitandremana sy ny tsy fahafantarana ny famarinan'ny soratra masina de na de miditra amin'ny andro fafito azy de ny toe-panahy hoentina manompo tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra fa lasa izahozahona indray le fidirana ao anatin'ny andro sabata ary lasa hoentina hanondro tondrona ny hafa, hanamelohana ny hafa, andesoana ny hafa. Tsy zay nefa ny zavatra nikendren'Andriamanitra, tsy ny hanavakava tena, tsy ny hanilika ny hafa. Ary indraindray toetra nay sabatista zany indraindray rehefa tsy mahatakatra ny sitrapon'Andriamanitra de sanatrean'izany de
tahaka ny olona vetaveta zay tsy mivavaka amin'ny sabata anao ndraisany sabatista azy toe-panahy tsy akasitrahan'andriamanitra zany ary rehefa jerevana misy afavalambodimapolo de saika mivantana tanteraka ho an'ny sabatista hoe le toetra sy ny fomba ananan'ny sabatista tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'andriamanitra eo anatrehan'izay rehetrarehetra ary ho hitantsika nge zany satria mbola hodiny atsika tanteraka mihitsy hoe manahoana ny toetran'ny olona tsy mivavaka amin'ny andro sabata ary manahoana ny toetran'ny olona mivavaka amin'ny andro sabata asiana mafy ny tena ho mangana tsy entina namarina tena fa hoe zay mivavaka amin'ny andro sabata de tena tonga lafatra fa zay tsy mivavaka amin'ny andro sabata de tena olona tsy izy fa Jehova mihitsy ary ao anatin'ny sorarimasina no mahita fa ny toe-panahin'ny olona zay ohatran'ny manitsakitsaka ny sabata mbola misy azo jereva noho ny toe-panahin'ny olona zay mivavaka amin'ny andro sabata fa tsy midika zany marina le olona satria ny toe-panahiny mendrika kokoa fa mitanjona akendren'andriamanitra raha matsiary fa mendrika kokoa ny olona tsy mivavaka amin'ny sabata mba hatonga azy ho mendrika tanteraka de miverina ao anatin'ny sabata fa ratsy zany de zao tsy misy famonjena ho an'ireny olona reny de ho jerevantsika zay rehetrarehetra zay satria hitatsika teo amin'ny zanak'Israely zany zanak'Israely ange hatrany am-piandohana de nitambatra ho iray fa vokatry ny tsy vidivizan-kevitra de ny zavatra mitranga ny zara roa le zanak'Israely de nisy le firenen'Israely zay ahitana ny fokofolo ary nisy ny firenen'ny Joda zay ahitana ny foko anankiroa zay mbola hodiny atsika de ho hitatsika am'ireo toetrandreo ny toetran'reto zanak'Israely reto fa io no lovana am'izao vanim-potoan'izao zay ho jerevantsika zany rehetrarehetra zany fa ato amin'isay afavalambodimapolo nefitsika de zao ny afatra tsy hoe ho an'ny sabatista irery ihany fa ny afatra de ho an'ny olona zay mbola mitoetra ao anatin'ny tsy fahalalana tsy fidy ho an'ny olona nke mahatonga ny olona tsy manaja ny andro sabata fa ny mahatonga ny olona manao tsinitsinina azy de noho ny amin'ny mpampianatra ihany zay manizingizina fa vahavetavetany zany rehetrarehetra zany ka mitondra fampianarana tsy izy rehetrarehetra satria voafatotro ny rafitra misy ao anivon'ny fiangonana kanefa le rafitra misy eo anatin'ny fiangonana rehefa afakaina lalina de misy tompontsoa tediavina ary ny zavatra tsikaritra nefa na iodika vitsika na iodika vanany ny olona mitandrina sabata vitsikely noho ny olona tsy mitandrina ny andro sabata zany ny zavatra mitranga ary maro de maro ny olona mandà io didin'andriamanitra fa efatra io fa vitsy no manaiky kanefa am'le olombitsindray de zao ny ampahany amindreo koa mbola tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'andriamanitra ary entina hanambarana amintsika tery sady eto ozy Jesosy lalina makany amin'ny fiainana vitsy ny mahita an'izany fa malalaka kosa ny lalina makany amin'ny fahaverezany marobe no mizotra makany fa ny mahavoafitaka ny zanak'olombelona de ity izy ny hamarona no hamaritany ny fahamarinana ka be debe ny olona manaiky nyzao fampianarana zao fa nareo zay vitsikely reo ve no anaiky an'izany de eritreretiny fa ny maro misy no mamaritra ny famonjena tsy mifahamaronana no mamaritra ny famonjena ary Jesosy de nyteny vitsy no vonjena raha miresaka fotsiny tsika zao ny tantara ny fandringanana tao anatin'ny soratra masina vokatry ny fiodinany ny olona amin'ny sitrapon'andriamanitra andray ohatra tamin'ny tantarany Noa de hitatsika fa hitan'andriamanitra ny faratsian'ny olona ny alanenina nge Andriamanitra tamin'ny alalany nanomezana baiko ny Noa nanangana ny sambo fiary zay fitoriana ho amin'ny olona manodidina fa tsy sitrak'Andriamanitra ny toe-tsaina ratsy zay nananany fa tsy ninoany olona ary marobe de marobe ny olona mitoetra tao anatin'ny faratsiana fa Noa valy-mianaka no nahainy eny ny feon'Andriamanitra ka raha ny fahamarona no hamaritana ny famonjena de tokony Noa valy-mianaka no naringana kanefa hitan'Andriamanitra fa ratsy ny fon'ny olona tsy nety nino reto olona reto naringana daholo ny olona rehetra olona valy fotsiny no
voavontsy nanaiky niditra atao anatin'ny sambyara zay ampahafantarina atsika hoe aza ny fahamarona no ijerevana ny famonjena, aza ny famirapiratana no ijerevana ny famonjena. Torak' zany ko tamin'andravana ny Sodoma sy Gomora, tanàna ngezabe nge zany fa vokatry ny fiodinana tamin'Andriamanitra, satria Andriamanitra tsy mandringendrikam-pona fa miala nenina mandrakariva izy mba hatonga ny olona andray ny famonjena, fa noeverin'ny olona fa vazivazy le fandravana ny tanàna ny Sodoma sy Gomora ary nonona tao Lota ary ny zanany vavy ary rehefa nana ny fofombadiny ary rehefa tonga ny vanim-potoana nasaina iainga hivoaka tao fa horavan'Andriamanitra fa ratsy ny tanàna, nampahafantariny Lota ange tamin'ireo olona reo horavan'Andriamanitra ange ty tanàny ty, horavan'Andriamanitra ange ty, fandao hiala teto ary zay le lalam-pamonjena tokony izorana. Fa zao nandronatony ary noveriny fa manao vazivazy, nataony tsinitsinina ny afatry Lota ka rehefa tonga ny vanim-potoana nyainga tsy niainga ny vinantony, efa mianaka sisa zay hoe tandindony zay voavonjy tsy ny fahamarona akory no amaritana ny famonjena, fa mifankatoavana ny tenin'Andriamanitra manaiky miala eo amin'ny toerany faratsiny. De zay ko ny zavatra resahantsika eto, betsaka ny olona mini manao tsinitsinina ny sabata ary na ny sabatista ary de lasa nitrepanahy tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ihany ko, poloisan'izay ringana fa tsy mifidiranao ny andro sabotsy ny tena zava-dehibe, fa ny fahatakaranao ny zavatra tian'Andriamanitra ampitaina mba hahafahanao manome voninahitra amin'Andriamanitra araka io teniny hoe manao ny sabatako ho fafinaretana ozy no amasin'i Jehovah mendrika ho ajainy, manome voninahitra azy ary tsy mandeha amin'ny lalanao na manao zay tianao na miteniteny foana, misy fepetra apetraka ao anatin'izany. De tahaka ny tamin'ny andro pasika ihany ko, ny fepetra mihiboka, ny fepetra mamono zanak'ondry, ny fepetra rehefa mihinana n'le zanak'ondry miaraka amin'ny mofo tsy misy masirasira, mitsangana ny tehana eny an-tanana, kapa eny amin'ny tongotra, hoanina faingana satria maika te hiala, ary ny fepetra tsy maintsy raisina tsy maintsy miala ary ny raha tetina amin'ny tatao-mbaravarana sy ny tolàm-baravarana, fa miainga ny olona zay le lalàna ny famonjena. Zay ko ny zavatra takian'Andriamanitra ao anatin'ity fitandremana ny andro sabata ity, ka ambara zany rehetrarehetra zany tsy misy antery akory fa soratra masina no azavaitsika. Ka raha mbola io baiboly io na katolika na protestant na teny frantsay na teny anglisy na baiboly amin'ny teny hebreo de zao mitovy ny foto-kevitra ao, fa anjarantsika isambatan'olona ny miondrika arao zay ambara ny tenin'Andriamanitra, fa tsy fanolakolanana ny soratra masina zay entiny mpitoro lazany tsara mitady tombontsoa amin'ny fandikana lalàn'Andriamanitra akory no hahavontsy. Ary io no mahatonga atsika hoe tena rehefa miaraka amin'i Jehovah mbola miverina eto ihany ny afatra andramo ka izaho fa tsara Jehovah tsy manery hoe tsy maintsy hoaninao te andramo aloha, fa ny olona tsy mety manandrana, fa raha zavatra ratsy andraman'ny olona, zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra andraman'ny olona fikirina, fa misy zavatra tsara mba anoron'Andriamanitra hevitra azy tsy mety manandrana akory le olona. Ka rehefa tsy manandrana tsy mahareny tsirony, ary rehefa tsy mahareny tsirony tsy fantany hatramin'i Jehovah, kanefa izy mieritreritra fa Jehovah no ivavahany eo anatrehany zany rehetrarehetra zany. Ka raha jerevantsika ny andininy fa Isaia 7:20 ho jerevantsika hoe manahoana le fivavahana marina ary manahoana le fivavahana tsy izy, manahoana le fivadikanina marina ary manahoana le fivadikanina tsy izy, ary manahoana le fitandremana ny sabata ankasitrahan'Andriamanitra ary inona ny fitandremana ny sabata tsy ankasitrahan'Andriamanitra. Tratra ao daholo zany ny olombelona rehetra, tratra mampitodika amin'ny tenin'Andriamanitra, ary zay no ingavianantsika miondre ao anatin'io tenin'Andriamanitra de andao hiaraka hamaky, hiaraka handinika, fa tsy mamorona zavatra hafa ny tenako eto fa zay voasoratra ao anatin'ny soratra masina. De
vakitsika ny andiny voalohany izao ny fiantsonao ozy fa aza atao malemy asandrato ny feonao tahaka ny an'ny Anjomara ka mbarao amin'ny oloko ny fahadisoana ary amin'ny taranaka Jakoba ny fahotany nefa zao mbola tediaviny any isan'andro san'andro ary ny ahalala ny lalako no sitrana ozy tahaka ny firenena efa nanao ny marina ka tsy nahafoy ny fitsipik'Andriamanina no fanontaniany amiko ny fitsipiko ny fahamarinana sy aniriny ny avian'Andriamanitra zany hoe tsy manafo ny Jehova irahana Isaia eto ataovy mafy ny fiantsonao fa aza atao malemy zany hoe tena ambarao aza matahotra lazao ny marina asandrato ny feonao tahaka ny Anjomara anatin'ny soratra masina rehefa mitsoka trompetra mitsoka ny Anjomara de ny dikan'izay misy loza hiatra kanefa tsy mbola tonga zay fa mampiomana ary am'izay fionana zay misy fepetra omena mba tsy hatonga ny loza hiatra am'le olona mandreny feo ny trompetra sy ny Anjomara fa zava-panany efa nyresahana eto zany hoe le fitoriana ny filazantsara le marina ambarao tahaka ny andrenesan'ny olona ny trompetra fanairana tahaka ny Anjomara fanairana tahaka ny filazana amin'ny olona loza hitranga ary inona ny zavatra tsy hitantsika am'izao vanim-potoana zao loza amina tambony tranga vetsy averoa fa trompetra tsofin'Andriamanitra Anjomara tsofin'Andriamanitra ary rehefa tena dinena ohatran'ny misy Isaia irahan'Andriamanitra teren'Andriamanitra mihitsy satria novidiny aza mangina ambarao le marina ary ambarao amin'ny oloko ny fahadisoana ozy fa Andriamanitra zany rehefa miteny amin'ny olona hoe zao ny fahadisoanao tsy manameloko izy fantatr'Andriamanitra fa matoa mijanona amin'ny fahadisoana noho ny tsy fahalalana ary zay no mahatonga ny afatra mba ampihiratra ny masom-panahin'ny olona ampisokatra ny fon'ny olona mba hoentiny mandiny tena ka eritreretany ay mizotra any amin'ny lalana ahitan-doza ary zay ny afatra apetrak'Andriamanitra mba hatonga ny olona hatsapa-tena fomba hoana moa no ahafahan'ny olona miaiky ny fahadisoana raha tsy ambara aminy ny diso ny otany fa tsy fanamelohana zany matetika nefa raisin'ny olona ao anatin'ny tsy fahalalana zany rehetrarehetra zany fa misy ny olona tena manameloka mihitsy rehefa milaza fahadisoana hoe tena nareo ringana nareo tsizy zay ny matetika hita ary ao nivo ny sabatista nefa no ahitana an'izany manevateva ny fiangonana rehetrarehetra io nge an'Andriamanitra daholo hivavaka sabata izy na hivavaka amin'ny andro hafa an'Andriamanitra io ireo fiangonana rehetrarehetra reo nge lan'Andriamanitra ninny ary raha fa mijery ny bokin'ny Apokalipsy tsika de hitantsika taratra daholo karazam-piangonana rehetrarehetra fa mitanjona kendren'Andriamanitra tsy manameloka an'ireo fa mampafantatra ny loza ho azy mba hatonga an'ireo olon'ireo hiverina ao amin'ny tena marina zay tokana ny marina ambarao amin'ny oloko ny fahadisoana ozy ary amin'ny taranaka Jakoba ny fahotany ka raha vao miresaka hoe Jakoba de fantatritsika ihany koa raha ny soratra masina zay nge no mahatonga ny mpanompon'Andriamanitra ilaza rehefa mivavaka ny Andriamanitra Abrahama sy Jakoba ary Isaka matetika tononona arak'izay ary matetika vokatry ny tsy fantakaran'izay misy antony ange mato tonononao zany ny Andriamanitra Abrahama sy Isaka ary Jakoba tsy midika fotsiny raha manonona an'izay ianao de mahazo famonjena fa midika an'izay de zao fantaro ny tantaran'ny Abrahama mba fahanao miteny hoe ny Andriamanitra ivavahako de Andriamanitra Abrahama fantaro ny tantarany Isaka sy ny mampiavaka azy mba fahanao miantso ny Andriamanitra Isaka fantaro ny anarina hoe Jakoba raha miresaka ny Abrahama de le finoana ka raha miantso ny Andriamanitra Abrahama de ianao manaiky fa mino kanefa nisy teny fikasana nomen'Andriamanitra any Abrahama zay nampitaina tamin'ny Isaka satria Jehova de niteny nanana ny Ismaela zay ny zanany voalohany tamin'ny Agara ary avy eo nanana ny Isaka fa nipohirany famonjena de amin'ny alalan'ny Isaka nipohirany teny fikasana de zany hoe vao miantso ny anarany Andriamanitra Isaka de Andriamanitra tompo ny teny fikasana andraisana famonjena
ny Andriamanitra Jakoba, inona no nampiavaka any Jakoba? Izy nitolona tamin'Andriamanitra, tsy avelako ianao raha tsy mitaha. Ary Andriamanitra ve de ho resinao? Tsy resy izy fa zay le hoe sangisangy ny ray sy ny zanaka, fa vokatry ny fitoloma, tsy avelako ianao izy raha tsy mitaha, fa divaraina ny andro avelao andeha ozy. De niteny tamin'ny Jakoba Jehova, fa ianao nitolona tamin'Andriamanitra ozy ka nahery, tsy atao hoe Jakoba tsony ny anaranao fa Israely, zany hoe ny atao hoe Jakoba zany de ny olona mpitolona amin'Andriamanitra fa tsy anarana foroporonina fotsiny hoe ankaza Israely, fantatrova ny Israely fa milaza toetra kely anarany ka iantso ny anaran'i Jehova. De ianao tena mitolona mandrakariva amin'Andriamanitra, ary ny fitolomana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka sy ny fifandraisana mba fahatsika manaiky ny sitrapony. De zay io tenen'io, ary amin'ny taranaka Jakoba ny fahotana, zany hoe tao am'le Israely, tao am'le milaza ny tenany ho mpitolona amin'Andriamanitra, milaza ny tenany ho mpivavaka misy ho tao. De ohatra ny tehiteny Andriamanitra hoe aza hoetiketi-pona ny anarako. Ary ny lehibe indrindra ary taty amin'ny testamenta vaovao de nitononona ho kristianina, ho fanehezana n'izay rehetrarehetra zay, satria ny Andriamanitra ivavahantsika de Andriamanitra ny kristianina. Izy le Andriamanitra ny kristianina, ny Andriamanitra Abrahama sy Isaka ary Jakoba. Tafatoetra ao anatin'izay toetra zay ve? Ohatra fotsiny Abrahama, izy tena na inona na inona zavatra mitranga tsy mifanaraka amin'ny sitrapony zavatra nangatahany tamin'Andriamanitra. Raha mandinika fotsiny tsika le izy zay nitenain'i Jehova, raha nizaha toetra ny Abrahama izy hoe nytony zanakao ny lahatokanao, io mba zanany azony tamin'ny fahatera Isaka, atero ho fanapitra ho ahy. Nalahelo Abrahama fa Jehova no niteny de nankatoaviny le izy, zay ny maharay ny mino azy. De ohatra tsika ihany koa maharary ny miala amin'ny mahazatra, sabata le olona ny tena izy, paska fahafatesan'i Jesosy ny tena izy, maharary ny ala amin'ny mahazatra, fa manana ny toetra ny Abrahama ve tsika? Ka na de maharary azy satria Jehova no niteny ankatoaviko ihany. Fa rehefa tsy ankatoa, aza miantso ny anaran'i Jehova kory, aza miantso ny anaran'ny Andriamanitra Abrahama na ny Andriamanitra Isaka. Tsy tompo ny teny fikasana, fa ny teny fikasana miorina ao anatin'ny andro fahafito. Aza miantso ny Andriamanitra Jakoba satria tsy tena mpitolona amin'Andriamanitra, satria ny olona mitolona amin'Andriamanitra de manaiky sy mankatoa ny teniny, zany hoe olona voaova anarany. Le Jakoba taloha fa tonga Israely tahaka ny Saoly tamin'ny fonona nenjaka ny kristianina, niova Paoly. De tahaka atsika zanaky ny maizina lasa zanaky ny mazava, de tahaka atsika miaina tao anaty fahafantarana fandikana didin'Andriamanitra de lasa olom-baovao rehefa ao amin'ny Kristy. Io izy hoe ny andiny faharoa, manahoana ny toetran'ireto olona reto? Io le fivavahana tsy izy. Zaho izy mbola tediaviny any isan'andro san'andro, raha ny fijery azy ivelany zany, nareo olona diso reo, na reto miseho azy ho mpivavaka ro taranaka Jakoba reto, de ny toetrany ivelany de ohatrany hoe isan'andro san'andro izy de mitady an' Jehova foana isan'andro. Ny alalany lalako no sitrany, ohatrany hoe sarotiny ny amin'ny lalàn'Andriamanitra. Zany hoe fietsika ivelany fotsiny, zany hoe fivavahana feno fiatsaram-belatsia, fivavahana ivelambelany fa tsy latsaka anaty. Ary rehefa jerevanao tahaka ny firenena efa nanao ny marina ny fijery azy ozy ka tsy nafoy ny fitsipik'Andriamanitra, ny fietsiny rehetrarehetra ty ivelany, de ohatrany hoe tena ho amin'ny lalàn'Andriamanitra, ohatrany manaraka ny fitsipik'Andriamanitra. Ary ka tsy nafoy ny fitsipik'Andriamanitra, mifanotaniny amiko izy ny fitsipiky ny famarina sy aniriny ny fiavian'Andriamanitra. Inona ny fiavian'Andriamanitra ke de mifantaperan'ity zao tontolo zao ty, na mivavaka sabata na tsy mivavaka amin'ny sabata, manantena ny fiavian'i Kristy. Fa loza amina tambonke io hoe raha mitranga tapika eo ka tsy manaiky ny sitrapon'Andriamanitra, satria misy tompo-kase apetraka eo, tompo-kase. Ary rehefa midiny Jehova hijery amin'ny tompo-kase io izy de mizara roa ihany, tompo-kase avy amin'Andriamanitra ho vonjena, tompo-kasen'ny bibidia zay 600 ringana, ary tafiditra nefa
ao anatin'ny tompoka sy ny sabata sy ny paska de nefa reto olona reto de ohatra ny manatona an'andriamanitra ohatra mivavaka amin'andriamanitra zany hoe raha fitiantsika de ny zavatra mitranga de ity fivavahana kivelambelany tsy manaraka ny sitrapon'andriamanitra fa ny fijery azy ivelany fietsika ny fiteny fitafy ohatra ny manompo an' Jehova de ambarany olona diso taranaka Jakoba mpanota tsy tena mitolona amin'andriamanitra ary zay le fivavahana tsy izy mba hoentin'ny olona mandiny tena hoe miaina ao anatin'izany ve ny olona hoe tena ny fivavahako na manaja ny sabata ianao na tsy manaja ny sabata fefa nampahafantarina atsika ny marina araky ny teny ny aminika efa nasehoanao zay marina ho zay ilainy Jehova anao tsy olona tsy mahalala intsony tsika fa farehatsika ny marina kanefa tsy olona tereny fa olona nametrahan'andriamanitra safidy safidio zay tianao ale taka ny afatra napetraky Abrahama i Mosesy fa nataoko teo an'lohanao ny fiainana sy ny fahafatesana fitahina sy ny famonjonana misafidiana ny fiainana mba ho velona ianao inona no mahatonga atsika miresaka an'izany de hojerevantsika eo daholo zany hoe zay zany le fivavahana tsy izy zay le fifadikanina tsy izy zay le fitandremana ny sabata tsy izy satria fitandremana ny sabata kivelambelany fivavahana kivelambelany fifadikanina kivelambelany fa miorina amin'ny zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'andriamanitra fa raha ny fijery azy ivelany to ohatra ny manaraka ny fitsipik'andriamanitra ozy ny fanontaniany amiko ny fitsipiky ny fahamarinana ary zany rehetrarehetra zany matoa rehatsika zao nao ka tsarovy fantatr'andriamanitra ny toerana misy atsika tsy raharay avy eo andriamanitra misitona atsika ao anatin'ny aiziny mba hitana ny fahazavana andriamanitra misitona atsika ao anatin'ny lalan'ny fahaverezana ho any amin'ny lalan'ny famonjena andriamanitra misitona atsika ao amin'ny lalan'ny fandrikanana ho amin'ny lalan'ny fanavotana fa misy zavatra andrasan'andriamanitra amitsika kanefa matoko ny teny satria tohizatsika zay rehetrarehetra zay miteny ary amin'ny andiny fahatelo amby folo sy efatra amby folo iverena atsika mba aizatsika mamantatra tsara hoe fivavahana marina ny fivavahako sa fivavahana tsy izy raha miditra ny fifadikanina marina sa fivavahana tsy izy sabata marina sa sabata tsy izy fa raha dika indray any amin'ny baiboly diamina hoe tena fivavahana ankasitrahan'andriamanitra sa tsy ankasitrahan'andriamanitra fifadikanina ankasitrahan'andriamanitra sa tsy ankasitrahan'andriamanitra sa fitandremana ny sabata ankasitrahan'andriamanitra sa tsy de ozy ny lazainy raha miaro ny tongotrao amin'ny sabata ianao ka tsy manao zay tianao amin'ny androko masina ary manao ny sabata hoe fafinaretana ary manao amasiny Jehova hoe mendrika ho ajainy ka manome voninahitra azy ary tsy mandeha amin'ny lalanao na manao zay tianao na miteniteny foana de ty zavatra goavana be toy izatsika jerevantsika ty favalo amin'ny dimapolo ty jerevantsika amin'ny antsipiriana ary hoentsika mandeny tena ary zay ny tokony isaorantsika n'andriamanitra hoe andriamanitra tsy manameloka raha nylaza ny fahadosoana zay ny zorana fa te hanaisotra atsika fotsiny izy ao anatin'izay toerany fandringanan'izay de iravoravo amin'i Jehova ianao zay ara-sandratro ho amin'ny avona amin'ny tany ianao hofanako amin'ny lovan'i Jakoba rainao ianao fa mivavan'i Jehova efa niteny jereo tsara ny ambin'ny fahatelo ambifolo mety tomboka am'le hoe raha ndikan'izay safidy re olona raha tsy manery izy raha miaro ny tombotrao rehefa tsy aro ny tombotrao ianao tsy manery izy kanefa io nefa nyvalim-bavaka lehibe raha te ahita fity eo anatry an'andriamanitra sy hoampiko ny so de io fa nisay afavalo amin'ny dimapolo afatra mitondra fandinihan-tena mba niraisan'ny olona fanapahan-kevitra iverina ho amin'andriamanitra ny rariny izaniza mandrezao fampaherezana zao de mba ho tafaverina marina amin'ny fankatoavana ny tenin'andriamanitra vavakisika misotranao Jehova Andriamanitra ray no miteninao ny ray zay tonga mamelombelona ny foa mampanahy
Andriamanitra tsy mba manafina fa ny loto sy ny ota sy ny vadisoa hahariarinao ary tsy mba manameloka ianao fa mpitiavana ny tenenanao izany mba hatonga anay hahafoy ny lalany ratsinay sy anaiky ny sitraponao andraisanay ny valim-bavaka sy ny famonjena satria ianao efa miteny fa mivava amin'i Jehova no efa miteny fianianana taonao aminay izany toko sy mino fa mifanena masina dia asa ho naton'ny olona tsiraray avy mba hitany zavatsoa ny fanarahana lalana dia misaotra indrindra ray ny anaran'i Jesosy amen. Navelomantsika amin'ny anaran'i Jesosy manomana ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo ho amintsika mandraka rehefa.